Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Eny ary tompoko, misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika raha mbola afaka manaraka izao fandaharana teo afaka va ianao zao izay karakarain'ny fiangonana RHEFI Androndrakely. Faly ny tenako miaraka aminao eto amin'ny alalan'ny vata fahitalavitra ao atokantranonao ao, ka dia miarahaba anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary manonona ny fiadanan'ny Tompo amintsika tsirairay avy izay manaraka izao fandaharana izao. Ny Tompo Andriamanitra nia hiasa mahery eo amin'ny fiainanao, ka raha marary ianao ka ho azonao ny hafatra izay ambara eto androany na manan'olana ianao, dia hiasa mahery vaika eo amin'ny fiainanao Andriamanitra amin'ny alalan'ity fandaharana ity izany. Mialohan'ny anomboantsika izao fandaharana izao, mialohan'ny andrenesantsika ny hafatr'Andriamanitra, dia tsara tsika raha manokana fotoana hivavahana ankehitriny, ka dia manasa anao ary amin'izao fotoana izao ahondreny lohanao, agopimo masonao, da aoka tena ataonao mifono rehetra ny vavaka izay ataonao iarahantsika manao amin'izao fotoana izao. Ivavaka ary tsika tompoko. Andriamanitra rainy tsara indrindra izay ny an-danitro, misaotra betsaka anao, tena misaotra betsaka anao, fanomenao fotoana afaka manambara ny hafatrao eto amin'ity toerana ity amin'izao fotoana izao. Menao fotoana afaka mandre ny hafatrao ny tsirairay avy eto amin'ity toerana ity amin'izao fotoana izao. Ka dia mangataka ny fanainao masina, hiasa mahery anositra amin'ny mpanompony ilaza zany hafatra izany, ary mangataka ny fanainao masina koa Andriamanitra amango ny olona tsirairay avy ao atokantranony ao izay mandre nyty hafatra ity amin'izao fotoana izao. Vanginy fony ary mesa mahery ianao, ta io zany hafatra zany Tompo, hitondra fanasitranana, hitondra vahaolana, hitondra fahagagana, hitondra fahasoavana ho an'ny tsirairay avy izay manatrika ty vata fahitalavitra ity androany. Fa zay rehetra mety ho asany devolitra dia toeriko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tsy ambinina, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana, fanako amin'ny anaran'i Jesosy ny asa amin'ny maizina rehetra. Misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Dia amaky tenin'Andriamanitra aza isika amin'izao fotoana izao. Raha misy baiboly aminao atokantranao dia sikafo ny baibolinao ao amin'ny bokin'ny Daniela toko 10. Bokin'ny Daniela toko 10. Andininy fa 12 sy 12. Toy izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary hoy izy tamiko, ry Daniela malala, fantaro ny teny izay lazaiko aminao, ka mijoroa fanirana ho aty aminao aho ankehitriny. Ary noho nilaza zany teny zany tamiko izy, dia nitsangana nangozozo teo aho. Andininy 12. Dia hoy izy tamiko, aza matahotra ry Daniela, fa hatramin'ilay andro voalohany nampisehonao ny fonao alala sy ampahory ny tenanao teo anatrehan'Andriamanitra ao, dia reko ny teninao, ary noho ny teninao dia avy aho. Fa lay andrianany fanjakan'ny Persia nanohatra iraika amin'ny 20 andro, fa indro kosa Mikaela anankiray amin'ireo andriana lehibe no tonga nampia, ka dia izao ihany no sisany janona teo amin'ny mpanjakan'ny Persia. Exodosy toko 10. Exodosy toko 10. Andininy fa 420. Dia vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary Farao dia napaka ny Mosesy ka nanao hoe,
mandehana inareo manompoan Jehova fa ny ondra manosonareo sy ny ombonareo ihany no aoka velanareo ary ny zanakareo madinika de aoka hiaraka aminareo koa. Avy amin'ny alalan'ireo tenin'Andriamanitra reo ry ava-malala zay manatrika eto am'izao fotoana zao no angalatsika fampianarana sy fampaherezana am'ty androandroany ity. Ny zavatra ampianariko atsika androany de zao mikasika am'lay hoe mpanakana valim-bavaka. Raha ireo tenin'Andriamanitra reo a dia manambara mazava tsara fa tena misy ny fanaratsy mpanakana valim-bavaka na mpanakana ny fitahian'Andriamanitra. Ary ny zavatra tsapa de zao maro amin'ny kristianina ankehitriny no tratran'io fanampanakana io na koa hoe esprit de blocage na tsatoka ny filazan'olona azy. Mivavaka ihany le kristianina, mivavaka ihany lay mpanompon'Andriamanitra fa tsy mety mahazo valim-bavaka mihitsy izy, tsy mety tena hoe matsapa ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainana izy. Fa ny zavatra tsapany de zao zay rehetra ataony tsy mety mandamoka matakaranany ary tena tsapany mihitsy aza hoe ohatra ny midy ho azy ny lanitra, ohatra ny varahana eo amin'ny fiainany lanitra, zany hoe lay faniriny efa nentiny ambavaka mafy teo anatrehan'ny tompo tsy nety tanteraka mihitsy mandraky ny androany satria ny antony lazaiko aminao ary mila fantatrao androany tena misy io mpanakana valim-bavaka io, io mitondra sakana manakana ny valim-bavaka io. Ohatra zao lay tenin'Andriamanitra nivakitsika teo, i Daniela mpanompon'Andriamanitra tena nivavaka izy ary fanaony Daniela ara de hoe intelo isan'andro izy mivavaka, voasoratra amin'ny baiboly zany. Ary tam'ty tenin'Andriamanitra vakitsika ty de zao 220 izy nifadianina nivavaka tamin'Andriamanitra, nampahory ny tena nitady an'Andriamanitra, nangataka fitahina tamin'Andriamanitra. Fa voasoratra marimarina io araka an'le vakina teo fa de zao rehefa nivavaka izy a tany amin'ny faraka amin'ny 20 andro de tonga le anjelin'Andriamanitra niresaka taminy nanao hoe ry Daniela ozy izy, fony anao ozy izy, nampahory ny tenanao teo anatrehan'Andriamanitra de fareko ny fivavaka aoko saingy lay andrian'ny fanjakan'ny Persia ozy izy nanohatra indraiky amin'ny 20 andro. Io zany mazava tsara fa nisy fanampanakana valim-bavaka, nisy ny fanampanakana ny fitahian'Andriamanitra. Fa niady aho ozy izy a de ny anjely Mikaela no nanampy ahy de resy lay fanaratsy mpanakana valim-bavaka de zao atonga miaraka amin'ny valim-bavaka izao. Mazava be zany fa misy ny fanampanakana valim-bavaka. Ny any devoly de zao aleony izy maty rapitso toy zay izy maty androany. Ary efa hoe tsy maintsy ho tonga aminao ny valim-bavaka de manao zay azo atao izy anakanany an'inzy atao zay tsy atongavany valim-bavaka anao iny eo ny eo, fa rehefa tsy voasakany any de taraiky be teorina taona maro teorina voazonao le valim-bavaka efa mivavanao tany amin'ny 10 taona, tany amin'ny 20 taona, tany amin'ny 5 taona lasa tany. Ny any devoly koa de zao efa tsy voasakany ianao mandeha nivavaka eny am-piangonana, efa tsy voasakany ianao mandeha manao adidy sy andraikitra samihafa ao amin'ny fiangonana zay misy anao, fa zao ny ataony ny valim-bavaka na ny fitahian'Andriamanitra na ny fanananao no sakanany blokeny. Hoy izy mandehana ary ozy izy raha nompan'Andriamanitra ianareo e, mandehana ataovy daholo ny fihetsiketsehana ny fomba fitafiana sy ny sisa, tsy haiko zay fomba hideranao an'Andriamanitra, fa condition ozy izy ny fanananao ozy izy a no ajanondry, ny fitahina eo amin'ny fiainanao ozy izy a tsy aikenay ho tonga ka iainanao entinao manompo an'Andriamanitra. Porofo mazava be eo amin'ny Exodus 10:10 io de
ndre-pandeha Farao tamin'ny loza fahasivy zay nataon'Andriamanitra tao amin'ny tany Egypta, de rehefa tonga loza fahasivy io de natsapa hoe mafy ny nanjoan'ny Egyptianina, de i Farao no nampiantsa Mosesy, de zao ny tenin'ny Farao zay angalantsika afatra. Mafy ozy izy zao zavatra manjoanay zao fa zao mandehany nareo raha andeha hanompo an'Andriamanitra reo, andehany anompo an'Andriamanitra reo any an-tany efitrano ozy izy ataovy zay anomponareo azy, fa zao ozy izy nyondra manosinareo ozy izy no aoka ijalona. Nde nefa kitsika lay tenin'Andriamanitra zay milaza an'izay Exodosy 10:4. Ary Farao dia napaka ny Mosesy ka nanao hoe mandehana nareo manompo an Jehova, fa nyondra manosinareo sy ny ombonareo ihany no aoka avelanareo. Mazava be mihitsy zany tenin'Andriamanitra zany, fa tsy tian'ny devoly ny olona manompo an'Andriamanitra nefa miaina ny fitahina, nefa miaina ny fahasambarana. Be de be ny kristianina tratran'izany. Raha anisan'ny olona tratran'izany ianao ohatra manaraka zao fandarana zao, de ino tsara eto Jesosy magaga anafaka anao izy androany. Zao mivoasoratra amin'ny Jaona 4:5 hoe koa ny zanako no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Ninona zany saka nataon'ny fanaratsy. Rehefa Jesosy Kristy manafaka anao de tsy maintsy afaka ianao. Ao amin'ny Jaona 1:7 ihany koa de mampahery be mihitsy hoe izao ozy izy ny sehoany zanak'Andriamanitra de ny andrava ny asan'ny devoly. Ijoro vavolombelona aminareo nge za hoe mba ilazako aminao fa be de be ny olona tratran'ity esprit de blocage ity, na koa hoe tsatoka na fanahy-panakana valimbavaka, ary maro tamin'ireny olona reny raha fanerana taminay nanatona anay de natsapa fanafahana lehibe izy. Ohatra zao nisy vehivavy anankiray nanambady vazaha teto Madagasikara no nataony raharaham-panambadiany natao amin'ny ara-panjakana na tany am-piangonana fanamasinana zany. De ny fikasany zareo hoe rehefa vita ny raha de tsy hipetraka eto Madagasikara fa hipetraka any France, ndeo any ampitan-dranomasina. De nikarakara ina ny taratasin'ilay vehivavy, satria vehivavy io zany mbola tsy mivoaka tany ampitan-dranomasina mihitsy, fa le vazaha mazava hoazy de afaka mody any an-tanindrazana. Fa zao ny zavatra nisy, rehefa nikarakara taratasy izy ireo de zao rehefa tonga ny fotoana andehanana de nilaviny reo tao amin'ny ambassade de France tao ny vizahany. Tena nalahelo izy, ary le vazara tena hoe tezitra mafy de nitabataba tao amin'ny consulat tao izy ny teny mafy teo izy vadiko ve ozy izy io, ty ny taratasy mavadiko ara-dalàna azoko, nahoana no tsy ekenareo ny vizahany. De zao ny tenen'ilay olona tao, eny mety hoe kena ihany ozy izy fa misy zavatra ala aminay, fa ianao aloha mandeha ozy izy amin'ny Alahady, fa aoriana kely izy, aoriana kely ao izy mety afaka mandehany fa hodiniana le taratasy ozy izy arak'izay teninao zay. De tsy nanaiky izy ireo, de lay tao amin'ny consulat koa tsy nanaiky, de nody izy ireo. De inona nataon'le vehivavy? Nivavaka izy fa tsy netinazy valimbavaka mihitsy, niverina tany foana izy fa refusé foana ny fizahana. Fa vaovao mafaly ambarako aminao, rehefa nanatona izy androsoma izy nanatona ana tamin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely, de nitantaran'izany olana zany, de nivavaka ho azy ahako, nametra tanina taminy ahako, de niroasiko le fanapanakana satria nazavako taminy hoe tena misy fanapanakana valimbavaka io, misy fanapanakana anao tsy aina amin'ny fitahina Andriamanitra, tsy aina amin'ny fahasambarana am'izao fiainana mandalo zao. De niroasiny zany fanapanakana zany, natao ny délivrance, de vita ny délivrance de zao ny teniny, zao de zao ihany ozy izy de andeha ho any amin'ny consulat de France fa nibe ozy izy efa tapaka tokony andeha zay Alahady. Kanefa zareo tsy manaiky, de andana ary hoa fa amonjy anao Andriamanitra. De rehefa tany izy de tsy naheno vaovao mihitsy zoma sabotsy, fa ny Alahady atoandro ny rahavaviny nanantona de nametraka afatra izy hoe zao ozy izy ny afatra
veloma hoany ianao pastera fa efa any amin'ny aéroport izy zao anainga ho any France satria resy le fanampanakana. Mena ny tompony voninahitra. Misy lehilahy nametraka dossier ihany koa hitady asa, manana diplôme ambony izy, efa nivavaka ihany izy rehefa nametraka dossier maromaro teo de nivavaka izy am'ireo dossier reo fa tsy nentina hita asa mihitsy izy. Fa rehefa nanatona anay izy tao fiangonana RHEFI Androndrakely, nivavahana nyroasina le fanampanakana ny tena nazavaina aminy araka zao fampianarana zao hoe misy ane ny fanampanakana fa ny andraikitrao akory tsy atahorany devoly raha tsy roasina le izy. De nyroaso ny fanampanakana io, toery ny fanampanakana io tateo arina nifanena tamiko izy tery androariteria efa mitondra 4-4 efa directeur amin'ny société goavana be. Be deabe le ohatra fa misy ankizy anankiray farany olazaiko aminao avy any ambanivohitra izy nanala bac, izy mahay be voalohany foana hoany izy ao ampianarana, ratsy voalohany izy de faharoa de rehefa nanala bac izy de tsy afaka. Intelo izy nanala bac fa tsy nety afaka mihitsy, ary tao anatin'izany telo taona nalany bac zany tena nivavaka mafy tamin'Andriamanitra izy fa tsy nety nahazo valim-bavaka. Fa rehefa nanatona anay izy de nivavahana izy, nataony délivrance, niravana ny sakana teo aminy de akory ny zavatra mahagaga fa fanefa nanala amin'ny bac izy taorian'ny nivavaka io afaka somatsara izy ary nahazo mention très bien. Mena ny tompony voninahitra de raina Jesosy fa mandrava sakana izy. Ianao koa raha mino anao de anafaka anao Jesosy satria tsy mizatavan'olona izy ary tsy miova izy malisa an'io ary mandrakizay araka voasoratra amin'ny Hébreu 7:10 de milaza an'izany mihitsy hoe tsy miova Jesosy Kristy. Nanafaka an'ireo olona reo izy, nandrava sakana tamin'ny fiainan'ireo olona zay nijoroky vavolombelona taminao reo izy, nandrava sakana tamin'ny fiainan'ny Daniela sy tamin'ny zanak'Israely izy, de mbola andrava sakana eo amin'ny fiainanao eo koa izy androany raha mihinanao. De anontany aminao ary hoe inona ny problème amin'ny fiainanao? Misy an'izany asana fanampanakana zany ve eo amin'ny fiainanao? Ohatra manana projet ve anao fa tsy mety tanteraka le izy hoe anangana société anao na tafatsangana ihany le izy fa ohatrany mitsilopilopy, anangana cybercafé ohatra fa tsy mety tafatsangana le izy noho ny antony maro samihafa tsy voazava ny sainao, na anao épicerie nividy tany anao ohatra na ohatra hoe nividy tomobile fa mandrakitina androany tsy mety vita mutation le izy, ary nikasa anambady ianao fa tsy mety mahazo vady, na manambady ianao fa nikasa iteraka fa tsy mety mahazo zazakely. Zany zavatra zany misy antony. Efa nivavaka ianao kanefa tsy araka laherinao ny ainanao fa Andriamanitra tena mpamaly vavaka. Fa nambarako aminao androany de zao misy fanampanakana io. Mety nanala fanadinana anao, nanao concours mpanjakana maro ianao fa tsy mety afaka mihitsy nefa rehefa niatika an'izany fanadinana zany anao ohatrany nentiny nataonao fa rehefa mivoaka ny valim-panadinana aveo tsy misoratra eo ny anaranao. Androany hivavaka ho anao teny hivavaka ho anao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra fa teny hisokatra io fiainanao io ary ho rava ny sakana zay misy eo amin'ny fiainanao manomboka amin'ity andro androany ity. Fa zao misy fepetra aloha tsy maintsy arahanao raha ty ho afaka amin'izany ianao. Voalohany fepetra tsy maintsy arahanao de zao: tsy maintsy mino anao fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra, tsy maintsy mino anao fa Jesosy Kristy dia Andriamanitra ihany tonga nofo tety ambonin'ny tany mba andrava sakana eo amin'ny fiainanao. Zay voasoratra amin'ny Jaona 1:7-9 io milaza manao hoe fa zao ozy izy ny sehoany zanak'Andriamanitra de ny andrava ny asany devoly, ny andrava ny sakana eo amin'ny fiainanao. Zay ny antony nahatongavan'i Jesosy maty teo ambony hazo fijaliana izy ary nalevona izy de nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo fandresena ho anao. Raha mino an'izany ianao de hitanao fa ho rava ny sakana ary izy fitahina foana isesika eo amin'ny fiainanao. De marina mihitsy ny fitenitsika kristiana manao hoe ny eo tsy lany ny eo tonga ihany, isesika amin'izay ny fitahiny.
valim-bavaka efa tokony ho azonao tamin'ny 5 taona tamin'ny 10 taona lasa tany rehefa ravy io fanam-panakana io a de anomboka isesika am'izay na le vavaka nyteneninao maly tafaky maly tamin'ny herinandro anomboka isesika am'izay de ho tsapanao fa tena mandrava sakan'Andriamanitra ary tena hoe tokony izany mihitsy ny fiainana iainanao tsy mahafaly ny devoly hoe ianao iaina ny fitahina ianao iaina ny fiainana tsara ianao anana tokantrano tsara ianao anana janaka mahafinaritra anao mijery azy ianao manana fiara anana vola be tsy mahafaly ny devoly zany fa tiany ianao mandeha manompo an'Andriamanitra satria efa tsy voasaka n'le izy mandana ny tompony Andriamanitra mandana vava amin'ny Andriamanitra reo ataovy ny andraikitra fa le fitahina no sakanany androany vao mahafaly lazaiko anao razonao ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra fanazavana ny tenin'Andriamanitra eto de hitanao fa ho ravy ny sakana eo amin'ny fiainanao raisy Jesosy avy aloha ny zaka-ponao izy izay no fototry ny fanafana zay no fototry ny fandravana sakana eo amin'ny fiainanao fa melohan'izay aloha de tsy maintsy mibebaka amin'ny ratsy ny ainanao ianao tsy maintsy miala amin'ny fahotana ianao meteza iovy ianao satria araky voasoratra amin'ny Isaia 8:5 sy 2 manao hoe indro ny tanan'i Jehovah tsy fo fa mahavonjy ny sofiny tsy ladalovana fa mare fa ny heliko reny no hevitra mampisaraka anareo aminy ka de tsy miaino izy lay fahotana zany le zavatra iainanao tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra zany no anisan'ny sakana lehibe mahatonga an'Andriamanitra tsy afaky niasa eo amin'ny fiainanao io fahotana io ihany koa zany anisan'ny fitaovana lehibe entiny devoly hampangananao ka mahatonga an'Andriamanitra voasakana tsy afaky niasa eo amin'ny fiainanao fa Andriamanitra io tena mpamaly vavaka izy araky ny teniny amin'ny Jeremia 7:30 andininy 7 manao hoe antsoy aho ozy izy de hovalikanao ary ampisehoky zavatra lehibe sary-patarina zay tsy fantatranao tena mamaly vavaka Andriamanitra fa misy ny fanahy mpanakana valim-bavaka fa 3 sady farany tsy maintsy roasina ny devoly tsy maintsy roasina ny devoly tsy ampy fotsiny hoe ianao mino an Jesosy ianao efa manana andraikitra fa ny devoly tsy maintsy roasina any Matthieu 10 any de namefaefahany Jesosy am'le mpianatra reo hoe andana ozy izy mitory filazantsara sitrano marary de ozy avoainy démonie matoa Jesosy maniraka hoe avoainy démonie de mila voaka zany ny démonie ratsy roasiny io tsy mandeha ny anaran'le fanahy ratsy roasinao zany androany de lay fanam-panakana na esprit de blocage na fanany fahafatesana na ihany koa hoe tsatoky misy antony maro ny mety natonga an'izay fa ny fotoanantsika tsy ampy fa anjaranao zany mandroka an'izany ivavaky tsika rehefa avy eo dia arao tsara ny toromarika zay omeko anao fa hitanao fa toeritsika io fanahy fahafatesana io toeritsika io tsatoka io de izy vahaolana goavana eo amin'ny fiainanao tena isongatina be amin'ny fiainanao ny fitahin'Andriamanitra ka de ny voninahitra ho an'Andriamanitra ireriany izany ivavaka aritsika am'izao fotoana zao fa mialohan'izay izay fiangonana RHEFI Androndrakely dia manao fotoam-bavaka lehibe arahana fanafahana isaky ny Alahady maraina fidirana voalohany amin'ny fito sasany fidirana faharoa amin'ny folora ary ny fidirana fahatelo tolakandro amin'ny 2 ora sasany ary ny FIvoriam-bavaka andavanandro ihany koa de manao izay ny Talata sy Alakamisy samy miditra amin'ny 2 sasany ka de anasana ianao anasana atsika rehetra tsy akanavaka zay manaraka zao fandarana zao fa mahasoanao ny fahatongavanao mamonja ny FIvoriam-bavaka io zay inonay marimarina tokoa fa misy herin'Andriamanitra manafaka mandrava sakana ary indrindraindrindra mandrava reo asan'ny devoly eo amin'ny fiainanao ny fana mipanilikiliky ny fanahy mifanilikilyana ny fanapahantra ninina zany asan'ny devoly de FIvoriam-bavaka ataonay ao Androndrakely io de mitondra anao an'izany fanafahana lehibe zany ary manao vavaka ho amin'ny marary koa zay raha ohatra ka marary ianao afaky ny tonga anatrika ny fotoam-pivavahana io fa be dehibe nefa tonga nanatrika an'izany fotoam-pivavahana zany narary izy niditra tao fa rehefa nivoaka tao izy sitrana be dehibe mihitsy ny fahasoavana raisina manatrika ny fotoam-pivavahana io ka dia tonga avy ianao
tena tongavy ianao. Manaraka zany a eno tsara filazana lehibe zay efa nataony ny ray aman-drenitsika mpanompon'Andriamanitra teto tamin'ny herinandroany fa ny alantsinainy zao raha ohatra ka sabotsy ianao manaraka an'ity fandarana ity de raha afaka pitsy zany, na alahady ianao manaraka an'ity fandarana ity de raha pitsy zany. Alatsinainy premier mai andro tsy fiasana io, manao fotoam-bavaka lehibe izay, manao fotoam-panafahana lehibe izay anasanay atsika rehetra tsy akanafaka mba ho tonga andro ray to azato io, délivrance spéciale ho anao amin'io fotoana io. Tongavy anao, raha tsapanao hoe misy sakana ny fiainanao, fa fotoam-pivavahana mandrava sakana io. Ary raha ohatra ka hoe misy an'ilay fanampanilikiloka na fanilikiliana eo fiainanao, tsy mety matsanga ny tokantrano ianao, tsy mety mahita asa ianao, de tongavy ianao amin'ny fotoana io. Alatsinainy voalohany volana mai maraina amin'ny valo sasany vavaka fifadikanina, de amin'ny ray sasany manomboka le fotoam-panafahana lehibe, dia samy mifampilaza ny amin'ny namany fa zay tsy tonga amin'ino manenina fa za mino ary fantatro fa teny hiasa Andriamanitra. Tsy maintsy mitondra mody ianao, tsy maintsy isy zavatra goavana be ho tsapanao, ho raisinao amin'Andriamanitra amin'ny fotoana io. Ka dia ambarany fotoana andro tsy fiasana moa izy io, de tsara raha ry mianakavy mihitsy no tonga any amin'ny fotoana io zany. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery any mino aho fa ho avy ianao araka izay fanasany zay fantatro fa mahasoanao tokoa ny fahatongavanao am'izany fotoana zay ifanomezantsika zay. Ivavaka ary tsika am'izao fotoana zao dia aondreny lohanao. Raha marary ianao de apetrao faritra marary anao ny tananao, ary raha ohatra ka misy an'ilay mpanakana valim-bavaka eo amin'ny fiainanao fa mivavaka ihany anao fa tsy mety azonao le valim-bavaka, de apetrao amin'ny fonao ny tananao fa hivavaka am'izao fotoana zao. Akopia masonao de apetrao amin'ny fonao ny tananao, raha marary anao de apetrao amin'ny faritra mararinao ny tananao am'izao fotoana zao. Andriamanitra rainy tsara indrindra zay ny an-danitro, misaotra betsaka anao fa tafita ny afatra. Mino aho tompo Andriamanitra, mino aho ray masina fa iteny zay nafafy androany io de tsy verina aminao raha tsy atateraka zay nampandrana azy. Miasa anao tompo Andriamanitra, tsy misy masakana, mietsika anao tsy misy matohatra, ary mompa ny vavaka zay ataoko eto ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. No andidiko ny fanampanakana eo amin'ny fiainan'ny olona manaraka ty fandarana ty am'izao fotoana zao, naiza ny toerana misy azy, mandety ny fanaratsy any miala ny fanahy blocage, miala ny fanahy fahafatesana, miala ny fanahy tsatoka, miala eo amin'ny fiainan'ny fanampanakana, miala ny fanampanakana valim-bavaka. Toeriko amin'ny anaran'i Jesosy, ravaravako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tsy ambinina, tsy manan-kely, tsy manam-pahefana. Potehiko zany fanasakana zany, potehiko zany fanakany sakana zany, miala ny amin'ny dossier zay efa nalefany tany amin'ny orinasa reny, miala eo amin'ny fiainany, miala amin'ny projet io, miala amin'ny société io, miala amin'ny fiainam-piavana, miala amin'ny fiainam-pitiavana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona. Saotra Jesosy am'izao fotoana zao de mivavaka ho an'ny marary, nizaniza marary am'izao fotoana zao, tsy afaka miasa izy, bloqué ambo fandrina izy, milasa an'le fanampanakana zany, anketrin'Andriamanitra de mivavaka ho azy am'izao fotoana zao. Nyery ny fananao masiny mikasika azy, ary tononoko ny diak'apo Jesosy Kristy no fanasitrany aretina. Sitrangoko amin'ny anaran'i Jesosy izy, sitrangoko amin'ny anaran'i Jesosy izy, sitrangoko amin'ny anaran'i Jesosy izy. Sitrany anao amin'ny anaran'i Jesosy, mena ny fivotosana, mitsahatra ny fanentainana, mikombona ny fery, mitsangana amin'ny malemy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona. Misaotra Jesosy, raisy ny fanasitranana, raisy ny fahagagana, raisy ny vahaolana amin'ny anaran'i Jesosy. Ho tahina ny Tompo Andriamanitra zay rehetra nanaraka zao fandarana zao. Misaotra Tompo, aleluia, amen. De zay zany no fandarana zay narahantsika teto, ka dia mametraka
veloma mandram-piona, veloma indrindra tompoko amin'ny manaraka indray. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana RHEFI Androndrakely.